tsy hijerinay akafa nefa ny andraikitranay no zany no resanay sy hojerenay dia tena hita mihitsy ny vao maika nahazo faka be dia be le tsy fanarahan-dalàna zany le gaboraraka zany dia natonga an'izy eo zany le fahasahiranana vokatry le krizy le fahasahiranana amin'izao fotoana izao tsy fananan'asa sy ny tsy fisivy fandriampahalemana satria tiana ihany manamarika zany fa tsy hoe sanatria izay manala ndraikitra na manilika ndraikitra kory a fa tsy maintsy lazaina ny zava-misy ary raha mahitsy za fa tsy ponina eto Antananarivo renivohitra rery ny akamaroan'ireo mpivarotra ireo fa avy any amin'ny préférie avy any amin'ny commune rurale sasany a izay manodidina Antananarivo no eo koa zany a no mampisy an'le resaka hoe rehefa tsisy fandriampahalemana tsy afaka miaro ny mponina any ambanivohitra any amin'ny tontolo mpiarina any amin'ny toerana misy azy any a dia manjaka tsy fandriampahalemana manjaka ny fahasahiranana lasa le olona tsy mahay afa-tsy hoe andeha hivarotra hitondra entana hifindramonina ny an-tanan-dehibe dia anatin'izay zavatra izay nefa ny rahantsika lalàna fa tsy dia mipetraka loatra teto Antananarivo renivohitra teto amin'ny commune mihitsy zany manera Madagasikara le plan urbanisme fa nanomboka teo amin'ny arzao izay tsy miteny hoe tsy nanao ny teo aloha fa namafisiny ramatoabe ny tanàna kokoa izay fanatsarana ny tanàna sy ny firindran'ny tanàna ho fandrindrana totom-piarahamonina izay no idirako avy hatrany amin'le tsena izay zany tsy fary fotsiny hoe maika nasazy izay koa manentana mponina Antananarivo sy ny mpivarotra hoe sy mipampiasa lalana hoe aza zatra n'le hoe ampiarina sazy ihany koa voandray ndraikitra ny tiana mbarana zany dia izao hoe tsy vita manentana fotsiny azy fa ampifantarina an'izy ireo amin'izao fotoana izao hoe inona no voalohany indrindra mahatonga ny commune Antananarivo renivohitra izay mametraka izay rindran-damina amin'izay fanamindrindrana fifamoivoizana fampiasana lalana sy ny fanadiovana eto Antananarivo fandaminana ny tsena ny antony dia tsotra be ampifantarinay aloha zany voalohany indrindra aloha zany le hoe filaminan'ny tanàna sy ny fadiovan'ny tanàna mba ahafahana mame endrika tsara an'izany hoe renivohitry Madagasikara mavidy kapitala Madagasikara ny Antananarivo renivohitra zay eo ihany koa ny fanabeazana olona amin'izay hoe fanatsarana ny tontolo iainana sy ny fitandrovana fahasalamana ary tsy vitany hoe fitandrovana fahasalamana ihany koa fa fanatsarana fanomezana endrika ihany koa an'izay tontolo mpiarahamonina zay amin'ny fanajana ny kolotsaina satria eto aloha vahiny no mitaratra amin'ny Madagasikara voalohany eo amin'ny lafiny maro samihafa tsy mivahiny ihany nefa mena tombotsofana antsika sy malagasy ary matetika dia ny commune renivohitra ny firenena ray ihany no manome taratra ihany koa amin'ny fahaizana manatsara ny endrika ny tanàna sy ny fahaizana mitantana ary aza dimba tianay mamafantatra fa miady amin'ny kolokolokonina ato amin'ny commune Antananarivo renivohitra mitsinjo an'ireo mpivarotra amoron-dalana ireo mitsinjo amin'ny mpiarabelona eto Antananarivo renivohitra ary miaindra matola aloha ravanomanana satria nahoana izay no mahatonga fandrindrana an-tsena toy ny etsy amin'ny misy planary zao misy ny fametrahana amin'ireo bokisa roanjato isa ametrahana amin'ireo mpivarotra izay tsy atao commune volana ny araha tsy hainy ireo fa apetraka eo ireo fotodrafitrasa ireo dia takiana amin'ilay mpivarotra hoe kojakojana arovana fadiovana ihany koa tandremana sy izay zany no zavatra takina fa ny mahakasika amin'ny parking kosa dia io ma tsy misy miresaka hoe dia ahoana zany ny parking ihany izay mampisy n'le hoe olona teknisiana ao anaty rafi-pitantanana anankiray mijery ny fomba ametrahana an'izay manana an'izay ny commune Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny tompona andraikitra misana an'izay fametrahana an'izay sy ny fanatanterahana miasa miaraka amin'ny fandamina an'izay ary marihana fa tsy mpivarotra vaovao ny apetraka eo na olon-kafa very an-tsena kely ery fa le mpivarotra efa nanajato mpivarotra teo ihany no apetraka eo mba hitanofana zay le hoe fampidinadina resaka sy fanadalana olona zay tena tokony mba avelona avana tsara ny resaka politika sy ny fampandrosoana sy ny asa fandaminana eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna anankiray fandraisana andraikitra tompona andraikitra anankiray satria matoa izy ny safidiany vahoaka izy aloha zany lany eo manatanteraka programa ny marina fa misy fitsipika hoe tsy maintsy mandalo an'izao vao afaka manatantera fa manana ny maizy azy koa izy amin'ny maha olona fidy azy manana ny lamina sy teknika fa apetraka izay zavatra zay hoe azafaly aody fotsiny ary eto dia tsy misy mahay avy hatrany fa mandeha hatrany tsy hoe ny expérience fa fijerena famahana olana raha tamin'ny herintaona zao hatramin'izay raha kalaza 26 juin tsika ny enina amby jona fety fahaleovan-tena dia tapona ny lalana hatrary amin'ny andohany analakely ka hatraty amin'ny garasorano amin'izao fotoana zao mahay manatsara an'izany sy mijery tekniquement an'izany hoe ahoana fomba atao mba hienona manina ny etaetantsirairay satria misy mba te hametraka fifaliana efa zatra
fetiny enina miroapolo-jona eto amin'ny lalan'ny faleovan-tena. Ao koa nefa ndremba hoe mampiasa lalana tsy maintsy fampitsinjovana zay ny finantsirairay sazadiny fa eto amin'ity capitale Madagasikara Antananarivo renivohitra commune Antananarivo renivohitra ty dia ahitana foko ratsy magaika maneran-nosy nety daholo mila lavinahitra eto. Nasiana aloha tsy nitapenana ohatra tamin'ny etoana hoe atrarian'ny lohan'ny Analakely ka hatraty Garasorano le lala fa nasiana hoe tia-pahatia izoran'ny fifamoivoizana mandeha tsara ny circulation na misy ara tsy maintsy misy kely koa zany ny fitohanan'ny fiarakodia dia natsaraina ihany koa toy ny lalana le petite vitesse io zao na somary nananovina le mpivarotra namboarina le lalana dia anatin'izay ihany koa zany nasiana kosa ny ampany asiana nyreny le toerana filalaovana sy ny fampisehoana lanonana reny zany na fandraisana fety marika izay fankalazana eny amin'ny zay. Ohatran'izay koa indrindra amin'ny tsena averiko ihany resaka tsena zany tsy eto ihany esplanade Analakely any no alindra fa manera tany enina zany eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra fa zavatra tiana tsara mpifantarina fotsiny dia ny commune ny fitantanan-tsena zany zao dia napetraka ny tany enina zany hoe any amin'ny arrondissement ny amin'ny délégué zany zao ny fitantanana izay tsena